mingy avy amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana ny fampandrosoana ny firenena izany no mivoatra mandritry ny lanonana fitokanana ny sekoly fanabeazana fototra na ny UPP etsy anosy avaratra omaly vokatry ny fiara-miasa 3P no nahafahana nanao izao fototra frasy izao araka ity fanazavana ity. Nazo sekoly fanabeazana fototra ny commune Anosy Avaratra ao amin'ny district Navaradrano raha tany amin'ny tanàna ny lazaina foana no nandrato fianarandreo ankizy madinika. No ny fangatana nataon'ny ben'ny tanàna sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia namaly izany ny ONG Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-nombona antoka aminy Asax Infant School sy Wellington Management International ka nanome ny oentim-manana nanorenana n'ity trano misy efitra fianarana 3 efa misy fanaka ary koa toeram-pidiovana ity nitondra ny anjara brikiny ihany koa ireo olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Avaradrano. Dia niarahana tamin'ny MDF na ny Madagascar Development Fund izay isorana anazy tamin'ny fanampiana ny fanatanterahana an'izao ary tsy ahevokeko ihany koa fa fepetra izay napetraka zareo dia anisan'ny hoe tokony handray anjara ny commune dia raisiny amin'ny fanamboarana ny sekoly ity zany ny fasika sy ny vatokely rehetrarehetra izay nanamboarana an'izao sekoly izao. Hitanareo koa zany eto akaiky eto misy sekoly anankiroa izay vao mitsara koa izay niarahana tamin'ny fitondram-panjakana nomen'ny avy any ministera fanabeazam-pirenena ary isaorana lehibe dia lehibe ny fitondram-panjakana izany indrindra ny ministera fanabeazam-pirenena satria tena manampy ary mijery ny asa sosialim-bahoaka tokoa zany ny ao amin'ny fitondram-panjakana. Ty commune Anosy Avaratra ity dia commune vaovao ary mihazakazaka tokoa ny fampandrosoana eto. Tena eto dia tena nanakaiky ny vahoaka tokoa zany ny fisin'ny commune. Betsaka ny asa atao eto ary nenay tsy mijery afa-tsy ny asa fampandrosoana zay tokoa. Nanany ny nambarany moa ny ben'ny tanàna Anosy Avaratra nitokan'ireo fotodrafitrasa moderna vaovao Andriamatoa Brian Donaldson mivady mpiainy MDF notrony lehibe ny fatrana lamanga sy ireo solotena isan-tsokajiny eo amin'ny fitondram-panjakana ireo solombavam-bahoaka amin'ny rahalahy voafidy tao Avaradrano ary ireo olo manakaja miaramila sy sivily maro no tarihany ben'ny tanàna.